Alomerabantsika tsirairay avy indray amin'ity alarobia ity fifaliana ho anay trano ny mandrainao isa-tokantrano ary koa mizara ny ten'Andriamanitra irina mba hitondra hery ianao mandrakariva ahafahanao mitsaka tsy ho kivy fa tsy apa sy atsiaro ihany koa fa zanaky ny mpandresy isika. Alohan'ny dirantsika ny mofinaina an'io ary vavaka isika. Iranay tsara ny isan'andro mora ve-pisaorana anao izahay satria niraisinao zanakao malalanao ary nomenao ny fandresena tahaka anao efa nandresy ka dia fotoso hery mandrakariva izahay tsy ho kivy fa satria zava-dehibe tokoa ny ampanantenanao anay. Mitenena Tompo ary velomy ny fomam-panahinay amin'ity maraina ity anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ho tia tahaka ny itiavan'i Kristy. Nalaina amin'ny Jaona 13:5-7 manao toy izao anaran'i Jesosy: izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Amen. Raha te ho fahazavana marina eo amin'izao tontolo izao isika dia tsy maintsy hita eo amintsika ny toe-tsain'i Kristy izay be fitiavana sy fangorahana. Ny tia tahaka ny itiavan'i Kristy dia midika fa tsy maintsy manana fifehezan-teny isika, izany hoe tsy maintsy maneho fiheverana ny hafa, tsy ampitiavan-tena amin'ny fotoana rehetra sy any amin'ny toerana rehetra. Fa lemem-panahy tsy maintsy tazan'ny olona amin'ny fitenintsika sy ny fijerintsika. Tsy mahafaty antoka ny manao an'izany fa mamela fofo-manitra amin'izay rehetra lalovany, tsy hitombanana ny hery izay miasa mangina avy amin'izany ho amin'ny tsara. Fitahiana izany na ho an'ny mpanome na ho an'ny mpandray satria misy akony izay miasa amin'izy ireo. Toetra tena sarobidy avy any an-danitra ny fitiavana marina izay mitombo anitra arakaraka ny izarana azy. Tian'Andriamanitra ny zanany tsy hanadino fa tsy maintsy maneho fitiavana amin'izay tena mila an'izany indrindra izy ireo mba ho fanomezam-boninahitra azy. Tsy misy azontsika atao ankilabao na izy io na iza tojo antsika ary aoka tsy ahitana fitiavan-tena amin'ny fihetsika sy ny fitenintsika amin'ny olona mitovy amintsika na amin'inona io na amin'inona toerana misy azy, na ambony io na ambany, na manan-katao io na mahantra. Ny fitiavana izay manao teny mamy amin'ny olona sasany kanefa feno fangatsiahana sy tsy firehana kosa amin'ny hafa dia tsy fitiavana fa fitiavan-teny izany. Tsy ahasoany fanahy velively izany na nome voninahitra an'Andriamanitra akory. Tsy azontsika atao ny mametra ny fitiavantsika ho amin'ny fikajin'olona iray na roa ihany. Tsy ho ela dia hatsatso sy hamaizina ny tara-pahazavan'ny fahasoavan'ny lanitra ho an'ireo izay mandray ny fahazavan'ny fahamarinan'i Kristy kanefa mandatsy izary izany fahazavana izany amin'ny hafa, fa mametra an'izany amin'ny fitiavan-tena ho an'ny olombitsy. Tsy azontsika atokana ho an'ny olona voafaritra ny fitiavantsika ary aoka isika olo-ranony fy ny hibobekan'ny fitiavan'Andriamanitra, nosika antsika ihany koa hizaza ny fitiavana izany amin'ny hafa. Dia ny rarina indrindra amin'ity maraina ity dia hanana toe-tsain'i Kristy be fitiavana isika ka ho be fangorahana ary ho feno fiheverana ny hafa. Tsy amin'ny fitiavan-tena fa amin'ny fiheverana ny hafa ary amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Vavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindran-danitra misaotra Tompo satria ianao ilay tompon'ny fitiavana no maniraka anay mba hampiseho ny fitiavana ho an'ny hafa. Ampianaro izahay mba hikolokolo izany fitiavana omenao izany ka hampiroborobo azy ka ho hita taratra na eny amin'ny fiteninay na eny amin'ny eny hatramin'ny tarehanay eny fa olo manam-pitiavana avy aminao tokoa izahay. Tompo esoriny fahankahalana izay ao aminay fa tsy hanatoerana ao aminay izany fa aoka ianao irery ihany no hitoetra mandrakariva ao aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.